Manana zo isakafo sy ifaly ireo voafonja izay mihidy eny amin'ny tranomaizina na aza. Noho izay indrindra dia anisany mpandraharaha izay natsiaro manokana ireo gadra ao amin'ny fonjan'ny Nosy Be nandritra ny fetin'ny taom-baovao teo ka nampy sakafo azy ireo. Andeha ho arahintsika avy hatrany ny tatim-baovao. Voafonja miisa 537 ao Nosy Be no nampisakafoanana mpandraharaha iray ao an-toerana nandritra ny fetin'ny asaramanitra teo ho fanampiana azy ireo izay manana zo ifety sy sakafo ihany koa. Jiaby zo zegny magnano fety miaraka amin'ny vady amanjanaka fianakaviana kanefany atsika misazy atavana naday zanaka zay tsy mendriky amin'ny plasy ratsy karaha ty tokony agny miaraka amin'ny fianakaviana ke hanitra ho atsika mba mitandrema ke zay mivavaka ho anareo nitondra havagna maro andegna miavavaka atsikato mba ankahivagna ny fiainagna atsika mba ho afaka ato malaky atsika ary tsy hipody ato indrindra anareo zanaka tsy ampitogno matoa niditra ato misy tsy mety natao malahelo ray aman-dreny niteraka anareo zegny an-tanàna agny. Navotra ny délégation natonga namangy ireo voafonja teto fa fandalovana ny ato amin'ny fonja satria toerana fanarenana sy fananarana tamin'ny zavatra tsy nety natao teny anivon'ny fiarahamonina. Fotoana izao tokony hisaintsainana sy hanovana famindra. Tsy mety nataontsika tamin'ny fiarahamonina ka nabidirigny ato atsika zegny andeha hisaintsaigny andeha angalaonina fa inshallah atsika jiaby mbombo inshallah. Io faravarana ny diratsika teto io koa faravarana iboatsika ito amin'ny hendranaary zegny hoendratsika jiaby zegny inshallah. Efa hitatsika zegny le problème asa zao zegny vina aminareo zao ne za marary hoe za io tsy komasy niany ty tamin'ny faharoa-paminany agnatin'ny Coran fa nisy prison fa misy profeta nigadregna fa tamin'ny fahamarinana any fa rehefa navitao izy zegny dinina naboaka izy koa karaha zay koa tanoro zay ty koa nagnano raha kiniagna zegny tsy kiniagna fa nieritreretigny hoe nagnano. Nanamafy izany ny substitut du procureur ao Nosy Be ary naneo afisaorana ireo mpanao asa soa na hatsiaro ireo voafonja amin'ny andro fety toy izao. Tany fagnaregna nato nagnano raha tsy mety amin'ny fiarahamonina dia renin'ato fa tsy atao hoe tany fijanonana mandrakizay fandalôvana ato mandinidinika raha natao tamin'ny fiarahamonina. Tena tsara zegny Madame Saïda miaraka amin'reto namany reto tonga nitsidika anareo andro fety fa izy nitsangana agny zay misy namana misy anadahy misy ray aman-dreny voafonja anolotra sakafo amintsika fety ny andro tsy milamy ny saignazy izy hihinana agny amin'ny restaurant maventy agny nefa ty misy olo tsy mihina ke tonga izy mizara zay kely mba tsara ambiny tagnany tsy hoe izy farany manambola Nosy Be fa le kely an-tagnana mena anareo Amin'ny ankapobeny andeha nilamina ny fetin'ny Noely sy taom-baovao teto Nosy Be satria tsy nisy loza na tan-dranomasina na an-tanety na zany aza dia nisy ihany ny disadisa madinidinika nefa voalamina teo anivon'ny fiarahamonina ihany. Nangingina tsy toy ny isan-taona kosa ny fankalazan'ny mponina teto Nosy Be ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao tamin'ity.